Tokolasy tokovavy dia faly miraba ny isan-tokantrano na amina toerana hafa ihany koa izay andraisantsika mivatana ity fandarana dinika eto anivo ny orinasa tserasera fahita lavitra sy onjam-peo MBS ity ny tena koa amin'izao aly ny alatsinainy fa 2 septambra 2020 izao. Betsaka ny vaovao ary miazakazaka radio zany ho an'ny fiainan'ny firenena indrindra ny zava-misy tamin'ny herinandro iny mitohy amin'ny herinandro izay tsahantsika manomboka androany zany. Antony nanasantsika ny vahiny tsara toerana izay mahafantatra miaina ary anisany ihany koa reo mitondra izay hoe feon'ny vahoaka andraikitry ny maha olom-boafidy azy ireo zany ary dia mijoro amin'izany. Ny mpanolontsaina ny tanàna voafidy teto amin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra na commune urbaine n'Antananarivo Lili Rafaralahy zay no vahintsika amin'ity dinika androany alatsinainy ity. Tonga dia azontsika avy hatrany angambany hoe inona no dinidinianay Menada eto, inona ny fampizarany Menada eto, satria nafana ny vaovao nanomboka tamin'ny alakamisy lasa teo ny toy ny zoma ny toy ny faran'ny herinandro dia mbola hitohy amin'ny alakamisy fa 5 volana septambra ho avy izao. Ka heverinay ato amin'ny fitantanana ny fandarina fa ny zava-misy ainan'ny firenena dia Lili Rafaralahy mpanolontsaina zany no nasaitsika. Miaraba ramatoa mpanolontsaina ny tanàna. Mpifaliana sy tena hoe voninahitra ny asainao atao anatin'ity fandarana ity Faniry Razafimanantany sambany angamba no vahiny tato amin'ny dinika ny tena koa dia hisaorana ny amin'ny fanasana tena mivaivay ary tsy mety miala mbola mitana ny sainy maro ty resaka nanomboka tamin'ny 20 septambra moa ny ainga ireny zavadrehetra ireny nanomboka tary amin'ilay hoe fanairana ny teo anivo ny anteny merando olona ny amin'ny tenina lo olona fony izy mbola tsy lo olona mampatsiaha andreny nisy andreny hetsika nanaitra ny maro nataonay telo mianada zany Clémence Ararnirina Babarakotoarsoa ary ny tena koa tamin'ilay fitariana bidon zay no teboka ny aingatsika dia be dia be ny fivoaran'ny toetra rafa dia zava-dehibe ny ahafahantsika manana an'izao fandaharan'izao izay isaorantsika be dia be ny MBS sehatra ahafahan'ny olona maharaka ny atsipirian'ny tena zava-misy marina. Adiny ray latsaka eo tsika Lili Rafaralahy no efa presaka eto dia ilay faneho-kevitra voalohany izay misy ilay tamin'ny 20 volana septambra no tonga dia ametrahako fanontaniana naninona sy anton-javatra inona no nanaitra nareo telo mianada hitaritarika bidon, nitondra labozia, nitondra jiron'akoho, nitondra gazety, nitondra taratasy izay mirakitra ny fanambarany ny jirama ofisialy ny amin'ny hoe fahatapahan-jiro mihodina dia tonga hatreny amin'ny manoloana ny lapan'ny anteny merando olona ianareo telo menada ary toa hoe nisy lolo Madagasikara izay nokasainareo hiaonana tamin'ny fotoanandro iny angambany tsara hanomboantsika ny fandarina Lili. Tsy maintsy miainga any amin'ny teboka ny aingantsika hoe avy taiza dia naninona fa maninona ary maninona no izahay telo iarahantsika malala ho an'ny mpanaraka ny MBS fa misy ilay fandaharana izay miainga amina onjam-peo rahavavy mandeha eto amin'ny MBS dia ilay fandarana tsy manaiky lembenana izahay telo mianada mpanotsain'ny tanànareo Lili Baba Clémence no manentana ny fandaran'ny Clémence i Faniry zao ny zavatra mitranga tanoany amin'ny 20 volana Jolay raha tsaronao dia nisy an'ilay hetsika ataontsika hoe fisaona pirenena sy fiaraha-miory fampahirezana ny rahantsika nikarakara tamin'ireny fotoana ireny teny anala mahitsy ary 2 volana katroka ty aoriana dia tsapanay hoe mbola misy zavatra mivaivay foana avy any amin'ny vahoaka izay tsy azo ataony mini manampitsofina minitsy mare an'ilay izy iny zany efa mandeha ho azy ety anatintsika ny hoe mare zavatra marary ny olona dia tsy tafapetraka tsy maintsy mitsangana ianao mandray andraikitra dia 2 volana ty aoriana hoe satria nahoana nandeha dia nandeha ilay fandarana fa ny akamaroany fitarainana Faniry tonga tao amin'io fandarana tsy manaiky lembenana io misy raha teo niantso mivantana atao mpanaraka ny fandarana satria mivantana ilay fandarana dia tena mitaraina resaka fahatapahan-jiro lafareny sy ny resaka fahatapahan rano ny olona ao anatin'ilay fandarana ary na ny fandarana aza misy fotoana dia tapaka satria tratran'ilay coupure tratran'ilay délestage tournant
de teny foana moa zany ny olana hoe de iza raha no hitarika andao anao zavatra jerevana tsy fantatra hoe iza ny tena vonina de fanairana io de hijanonao fitarainana lava raha ve le izy faniry teo zany zahay tanatin'ny fandarana farany melohany iny 18 septembre iny no tena hoe tsy nangina tsony satria tena tao anatin'ilay fitarainan'ny olona rehetrarehetra ny hoe fa inona moa zany ny ataonareo mitabataba fotsiny anaty fandarana ve fa midina ny amin'ny terrain de ndao tario ataovy zay tokony atao teo zany no mandinika izay hoe ny olona tena misaina faniry ny olona tena mandinika de afaka mijery fitaratra mijery ny tena koa inona no nataoko inona no niteneniko inona no mety ary azo tsaraina amin'izay lazainy vavako avy fotoana maro aty aoriana ny tenenako teo ny ainga lay hoe voalohany aloha misy loholo ny Madagasikara ankehitriny zay efa hifarana tsy hoelany fa etoam-piasany olom-boatendry izy ary io loholo io fony izy mbola tsy loholona de tena nilaza ny zo fototra anana ny vahoaka ny amin'ny fanehoana tsy fahafaliany rehefa misy ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra anisany resahany manokana io resaka délestage io aiza ary ny hitaraina ahoana ny atao lafiny ray aloha zany mahatonga anay hoe maninona no teny amin'ny anteny merandolona le fanairana ny natao fa ny lafiny faharoa faniry zay tsy azo adonona de zao olom-boafidy izahay telo mianada olom-boafidy ao anatin'ilay rafitra amam-panolo-tsaina ao anatin'ilay rafitra antsoina hoe vondrom-bahoaka itsinjara-pahefanana ny CTD ary jereo tsara ny constitution lalam-panorenana fa manomboka ry amin'ny article 80 hatramin'ny 85 azontsika jerenao tsara zany faniry hoe ny CTD anie ka rafitra ahiny anteny merandolona na ny Sénat hitanao tsara ny hetsika izay nataon'ny solombavam-bahoaka Radier Saint-Antoine de anisany nampiakapeo io loholona resahako anao io ary ny teniny amin'ny hoe tsy maintsy miditra antsehatra mijery satria rafitra miayan'ny CTD izahay aty amin'ny Sénat de eo zany petraka amin'ny fanontaniana hoe tsara toerana ve zay raha nakeny amin'ny Sénat ao anatin'ny asanay zany nisy nandika anareo hoe asa de anafika lapa ve ianareo telo menada raha anafika lapa tokoa ve ianareo de bidon laboziny nentinareo fa tsy zavatra fa ary olona telo de rehefa tonga taonareo inona aloha ny zavatra nitrano tsy tao ve le olona nitadiavinareo nametraka taratasy ve ianareo sa ahoana miverina am'le hoe hijery fitaratra rehefa tsy mijery fitaratra ianao fanira de za mitondra fitaratra eo alohanao ahafahanao mijery hoe manahoana ary azany so de misy pentina ary azany de nentinay zany aloha ilay fitaratra nentinay de tsy inona akory fa lay horonampeo nataony ramatolo olona fony izy mbola tsy loholona tamin'izany fotoana zany nanenjika mafy ary nanenjika mafy ny tsy fananana moyen mihitsy ahafahana mampita amin'ny fitondram-panjakana fa tsy faly ny vahoaka zavatra nataony ity mianadanga de tsotra geste symbolique zay tsy nitarika vahoaka teny anarabe nanaraka trottoir zahay ny commune angamba ny mety hoe mila mandraindraikitra ny amin'ny trottoir feno mpivarotra fa tena niezaka izahay tsy hoe nanapaka circulation nandeha zahay nentinay ny bidon ho marky ny fahatapahan-drano lavareny nentinay ihany koa ny labozisy ny jirona koa ho marky ny fahatapahan-jiro lavareny nentina ihany koa ny gazety araka ny lazainao teo gazety misy gazety manohana ny fitondrana azy izay milaza ny amin'ny hoe tsy mampetitsony anty fahatapahan-jiro lava ty ary nentinay ny listra navoaka ny jirama official ny am'ireo délestage tournant zay tamin'iny andro ny 18 septembre iny faniry de aoka ho tsarotsika fa tena mbola nisy BDP 14 page ny délestage tournant 14 page zay de nefany nandeha zay tena nandeha tsy nisy olana nisy mpitandro filaminana anie teny anarabe fantatrareo tsara zany fa tsy manohitohina ny filaminam-bahoaka ny zavatra nataonay telo mianada ary nisy mihitsy aza atao manam-pahefana ny serana afaka nandeha tsara tsy nisy voasakana olona telo angamba ny olo-kafa akoatranay telo de ny mpanao gazety mba taitra tamin'le zavatra natao de nakasary anay rehefa tonga manoloana ny Sénat anosy zay tena ampanajana faniry ary vavolombelony zany ny mpanao gazety rehetra nantany teo amin'ny tompona andraikitry ny sécurité zahay hoe mangataka izay tompoko mba afaka miaona ave amin'ny raha matolo olona izay niteny an'ity zavatra ity de nalefanay le sonore
nanomboka teo am'izay zany le olana satria avy de nadika ho fanakorontanana ny zavatra nataonay avy de nadika hoe manafika lapam-panjakana ve raha zay na azo ilazana anazy a nivoaka avany ny tompona andraikitra de niteny mba eria kaferinareo manao an'ity zavatra ataonareo ty nefa le olona tetavinay aizy ao anatin'ilay androm-panjakana de ny anteneran-doolona zany faniry move zay le ntenenke fa nga lasa tsy fanaran-dalàna sy fahotana faty ny mandray an'le andraikitray hoe mi-interpeller manaitra ny sain'ny tompona andraikitra eo anivony zany anteneran-doolona zany satria efa miatra amin'ny fiainan'ny vahoaka le zavatra mitranga zany zavatra zany no nadika fa hoe manafika izahay manafika an'ilay laby zay ary mbola nisy resaka mazava teo faniry a satria nisy ny fifamalindresaka teo nanazava zay fa manana ny karatra mampanolo-tsaina zay tsy tokony anelingelenina anay ny fivezivezenay mandritry ny fotoana natanterahanay ny asanay everiko fa tena asanay mihitsy ny miady ho an'ny vahoaka zay nametraka sy ny fidy anay tamin'ny toerana tamberina andraikitra takina aminay zany nanazava izahay zahay tsy korotana fa zay a iresaka amin'ity olona lolo ty tsy ato izy tsy ao izy ka rehefa tsy ao izy zany de nanapa-kevitra zay mba meo 10 minitra zahay tompoko anoratra taratasy ho azy soratanay ny taratasy faniry fa rehefa voasoratra ny taratasy nosoniavinay telo mianada imaso ny mpanao gazety sy ny rehetrarehetra zany fa tsy nisy na anankiray aza nandray an'io taratasy zay napetraka io zay zany tena trangan-javatra nyseho teny tsy maintsy zay nanambara tamin'ny mpanao gazety ity ilay taratasy fa tsy nety andray akory zareo taratasy fangatahana fiaonana amin'ny ramatoa loolona ary de hoe rehefa tsy afaka eona aminay eto izy de mba mame fotoana herinandro azy zay fa de miandry azy eny ambojatova arak'izay lazainy ao anatin'ilay sonore ny rahantsika naheno reny eny ara zay tamin'iny lakamisy 7 volana septambra de nanapa-kevitra zany ianareo Telmenada miaraka amin'ireo mpanolotsaina ny tanàna mpiara-miasa aminareo tantanarivo rehevoatra hoe eny no hitsena ny ramatolo olona zany satria teny raha teo ny nambarany tamin'ilay horonapeo de nametraka ianareo ny zomany iny zany fampahafantarana teo anivo ny tanànan'Antananarivo niaraka amin'ny mpanolotsaina de nisy mivalandresaka fohy tamin'ny mpanao gazety nataonareo tsy lavitra ny toeram-piasanareo teny amin'ny tao anaty toeram-piasana mihitsy mivalandresaka tao anaty toeram-piasana fa andalana andeha ho any amin'ny préfecture de police amin'izay ianareo teo Analakely no nisy an'ilay fisamborana ianareo Telmenada no cible atao anatin'ilay izy sainga ianao moa zany anisan'ilay hoe vototra teo ampelatanan'ireo antsambotra tatarao ara liliny zavatra nitranga indray tamin'iny zoma zay fotoana ny samborana iny zava-dehibe ny ananantsika fandarana ohatrao mba ho fantatry ny olona ny marina faniry inona no mitranga raha ny marina tsy izany tokony hoeto fa izahay Telmenada fantatrareo tsara fa tampotampoka eo de misazy izy mianada ary de sous contrôle judiciaire na eo amban'ny fanaraha-mason'ny fitsarana mbola mitsabo tena zany hoe tsy maintsy izany mijoro zany toka hoe amin'ny anaranay telo zany ty zavatra ho resako ty ary tantara ny hitany masoko zavatra niseho rehefa hoe anao valandresaka ao ny mpanao gazety zay ampahafantatra ho retany rendanitra fa sady mampahafantatra ny commune izay ny commune aloha ampahafantarina fa tsy angalana fierana zay aloha ny ray tsaratsipiana mi-informer fa ny any amin'ny préfet no hoe sady mampahafantatra no makalalana samy hafa zany le taratasy anankiroa napetraka ny tao amin'ny commune nivezivezy kely teo zahay ty mpanao gazety tsy nanaiky hoe zay anaraka anareo any am'izay étage andananareo efa niakatra tany ambony zay de nasaina nidina tany amin'ny porte 3 varavarana fahatelo tany ambany de tamin'io fotoana io nanaitra ihany satria to maro be tsy toy ny mahazatra ny mpanao gazety zay nanaraka anay ary vitsy ny mpanao gazety mitondra caméra professionnel milahatra amin'ireo to hoe mpanao gazety zay telefona no ampiasainy iny zany loha somary nanaitra hoe satria ve mety andao ataontsika hoe mafy be ve ny akon'le omaliny iny mahabe dehibe mpanao gazety tonga teo fa raha ny fahitako azy zany de misy amin'ireo olona nylaza ho mpanao gazety ireo no efa somary pitsikilo mijery hoe manahoana amin'ny programme efa nokendrena ilay fisamborana rehefa nidiny zay de vita somatsara ny valandresaka ary ny valandresaka faniry tena teo akaiky ny hémicycle zay efitrano fivorianay izahay de any anaty birao any amin'ny toeram-piasanay no manao andreo zavatra rehetra reo vita ny valandresaka mbola naheno teo ny mpanao gazety hoe
any amin'ny préfet tsika mihoana fandehoany izao teny zao de nandeha ny fitsinjarana fiara iza no makaiza ny zara teo zahay baba niaraka tamina mpanao gazety vitsivitsy a niaraka tamina mpanolo-tsaina namana no hiaraka tamin'ny fiarany baba de izaho kosa zany hoe hiaraka amin'ny fiaranay miaraka amin'ny Clémence de niteny mihitsy Clémence hoe andraso aloha fa misy solotenany taxi anankiroa hiaraka amintsika roa io zany azavaiko tsara hoe lay solotenany taxi zany de ohatrany hoe karazana ataoko anaty foniteny hoe garde de corps faniry zany hoe izy mirahalahy zany a tonga de nandray andraikitra izy hoe iambina anay zany hoe ny ray zany iambina ny Clémence ny ray iambina ana de nivoaka zay roa tsy mieritreritra inona fa nandeha de namonjy an'iny lalana ao amin'ny arkady iny a teo zany vao taitra tampoka hoe fa ahoana moa no misy fiarana zandary ety en pleine ville eny endreny vohatra be eny fa mandra-pieritreritra ho an'izay tao anatin'ny 2 sekondra teo efa zandary marobe no avy de niarany foka samy misintona anay teo ny Clémence nitany maso koa de zandary farafakely ny eo amin'ny efatra eo roa tao amin'ny ilany roa tao amin'ny ilany antony tsy navy tan'ilay namana tao amin'ny taxi tena hoe niady tamin'izy efatra zany fa tsy voatohatra nanohatra Clémence ary nanomboka teo zany tena hoe fiazonana azy mafy be de natsipy tao anaty fiara antony reny hitatsika mangana rehetrarehetra amin'ny vatany reny za tamin'io fotoana io miaraka amin'ny fampitatany zay roa vavy rehefa naheno nisy ny sintona de henoko sady misy misintona ny ilany ay zany le tato amin'ny ilany a tsy namandreo zandary fa ilay ataontsika hoe garde de corps ny taxi zay tena isorako manokana eto avy de nysotominy a de nandeha mafy rehefa hitany zany hoe voasambotra Clémence de nitereny a de lasa nentina ohatrany hoe nataony zay tsy atafajanona anaty eo natohatra n'le gendarme ray a zay tokony nisintona anaty ato amin'ny ilany izy tamin'izay fotoana zay a no lasa de vao napahafantatra ny olona rehetra hoe tena voasambotra Clémence no nitatitra zay nampahafantariny hoe babako voasambotra ry zareo ny fahasamihafana fotsiny angamba de hoe fiarana zandary reny 4x4 pick-up reny no hitako a nisamboran'ny zareo any Clémence fa neny babako kosa de tena fiara sivily ary olona sivily tsy plaque rouge hitantsika tsara iny ary tsy plaque ny mpitandro ny filaminana tsy plaque ny mpitandro ny filaminana fa zao ny tsara mariana faniry magaga io fiara io efa miparitaka moa lay numéro tsy ho resako eto tsony ary efa nosoratanay ao anaty fitoriana tsara mihitsy fa tao anatiny ireo olona rehetra rehefa niverina nijery tsara n'le vidéo koa zahay nandinika ny zava-nisy teo de tena hita mihitsy hoe nisy olona anankiray nanao fanamin'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra teo lehilahy sa vehivavy eo ampandiniana azy moa satria lamosina zany no hita ary nalefanay any amin'ny fitoriana any ny sary zany entina ilazana hoe avy aiza le koa zany hoe vavany anatiny zany a no nandeha ny katsikajy rehetrarehetra ny fiomanana hoe aiza no azonany reto ary radiniana raha faniry de efa niomalina iny zany no efa vonona isambotra izy ireo satria minitra vitsy tao arin'ny alanay teo amin'ny Sénat de efa nisy fiaran'ny zandary tonga teo tsy nahatratra anay zany aloha izy avy eo mbola nisy olona nisoloky nanao appel anonyme tamin'ny baba nilaza hifanao fotoana aminay no ignetsika natao iny fa rehefa nadiadina nilaza le olona hoe tsy adiso angamba amin'ny tena zany avy amin'ny Transparency Internationale zay fa rehefa nadiadina tany amin'ny Transparency de nilaza hoe non tsy olonay zany fa pisoloky zany hoe io zany efa tentative faharoa indray andeha isamborana anay ny fahatelo a de iny hitatsika nitranga teo iny hoe tonga izahay toatrany hoe nisy koa tany an-trano Clémence iny a ny alakamisy ariva rehefa vita le hetsika zany maraina de ny arivan'iny a de nahazo antso-antarby izy hoe misy gendarme makamaka sary azy any amin'ny tanànany makamaka sary an'le trano na de adina tsara hoe aiza de nanazava izy hoe am'le autre zao de le misy teo ambadiky ndray tena le trano ny Clémence mihitsy la angle zany hoe zay zany ny fahatelo marina zany teninao zany fa ny fahaefatra zany de fantatra be mihitsy hoe olona mahafantatra tsara hoe andalo amin'ny commune izay satria ao anatina fivoriana tsy ara-potoantsika amin'izao fotoana izao de nantsona mihitsy zay hoe tongavy ianareo ahoana ny anaovana ny convocation aza misahirana fa zay ho avy any a anatra taratasy ho an'ny be ny tanàna de sady maka n'ilay taratasy fiantsona zany hoe misy tena efa maharaka tsara ny programanay zany mahafantatra hoe andalo eo zahay de rehefa mivoaka avy eo de ho raisina fotsiny ao anatin'le izy Lily ny tarika zany hoe le fisamborana aloha zany fisamborana sady anterisetra no tsy ara-dalàna misy fomba fiteny zay hoe arrestation musclée hoe arbitraire fa akoatran'izay a nanoka tamin'ny sabotsy a de niparitaka be ny sary indrindraindrindra ho an'ny Clémence mitondra beky tsy salama de
de tahak'izay koa ny fitarana naneny baba zany azonao resadresahana ve le tsy fahasalamana zany mahazo an'izy menadasy ny dingany efa nataon'izy ireo misy manko miteny hoe manao cinéma andray reto rehefa miresaka an'izany eo de tena marary be aty anatiko aty satria raha olona efa miaritra zavatra ohatr' zany no mbola sasoketaina ihany hoe mody marary de izy hoe engane tsy azo anao no mahazo azy efa namonjy dokotera izy ireo namana faniry ary rehefa avy nizaha azo ny dokotera de baba tena tsy maintsy nomena repos 10 andro Clémence tsy maintsy nomena repos 10 andro tena hoe na mamindra ary Clémence tsy afaka rehefa na de adina moa zany taizany angany ary hitako hoe na ny sain'izy mianadara tena traumatisé ny babany ka rovotra tsisy niraisina le palitaony zany de ahafahantsika manaprove ohatra ny ahoana ny force tanjaka le olona zay nanao herisetra anazy tamin'ny fotoana ny samborana anazy Clémence vehivavy iny rahantsika mahita ny fanipazana azy sy ny zavatra rehetrarehetra na herisetra nanaovana namorsena azy hiditra tao anaty fiara na tsipy na tonga n'ireny zavatra rehetrarehetra reny de za tena miteny anao faniry hoe mbola mafy be ny tsabona sy iverena ny heriny amin'ny lohan'ny baba matanjatanjaka eny ihany satria hoe mety hoe lehilahy izy de ny se remettre tsy kelikely fa ho an'ny Clémence zany tena hoe mafy be ary indrindra miresaka an'iny tsika hoe le toe-pahasalamany fa everiko hoe na hatrany amin'ny saina raha tena hitako hoe manimba zavatra be satria nahoana fanivaivana fanaovana tsinitsinina nanaovana ny Clémence tany amin'ny tompony zandary teny akady lalana i faniry ary tena hoe nampidiriny zareo violon 30 minitra izy tsara ho fantatry ny be sy ny maro zany rehefa niteny izy zany ka manana zo manana adiny telo afaka miantso ny mpisolo vavako alohany anaovanareo ankety ana asa nanatezitra n'le olona le teniny de nampidiriny zareo violon izy ary petraka niaraka amin'ny maloto sy ny sisy eo nosoratanay ao anatin'ny fitoriana koa zany zavatra zany hoe tena sady harcèlement physique no harcèlement moral ny zavatra niatra tamin'izy mianadahy zay tena hoe tsy azo ekena hoy raha olom-boafidy manatanteraka ny asany ao anatin'ny faritry ny lalàna tsara no naovana herisetra ohatr'izany fanira zafanatany io maraina io Lily Rafarala tamin'ny sabotsy moa zany de efa nisy ny fikasana hoe ametraka n'ilay fitoriana tsisy afaka nandray teny amin'ny lapan'ny fitsarana dia nototosaina andro any alatsinainy zany ary dia ny vatatena nareo telo menada mitory mihitsy ny tonga teny evena ngamba fa tsara raha mba mahazo ny ampahambavao mikasika an'iny fitoriana iny indray zany ny vahoaka malagasy zay manaraka antsika amin'izao tontolo izy toriana ary naninona no nitory ianareo telo menada nandeha nanatanteraka ny fitoriana iny tokoa zahay zay eto aloha faniry de mamela ianao hisaotra manokana ny eo anivon'ny vovonana firaisakina sy ny antokotiko Madagasikara zay antoko raha teo nanolotra anay hofidiana ho mpanolotsaina satria de nijoro tamin'ny sabotsy ary ianao manokana angamba fotoana zao mba hisorako anao satria teo ianao nakeny amin'ny fitsarana tamin'ireny moa de tsy afenina fa ny tenako mbola tao anatiny hoe mitandrema ianao sao de samborin'ny olona andany ianao maka petraka amin'ny toerana azo antoka sy ny sisa zay sorako be deabe any eo anivon'ny firaisakina sy ny antokotiko Madagasikara nijoro tao anatin'ireny hoe misy ray aman-dreny miahy izahay fa tsy miady rery ao anatin'ny zavatra tahaka ireny fa ny zava-nisy tamin'iny sabotsy iny ny raha nahita faniry tsy nisy afaka nandray teo amin'ny fitsarana de rehefa nifandinika teny zany de ndao mba hiezaka akaina kely de rehefa misy tanjaka kely de andao isika mihitsy no andeha mivantana zay ny anton'le tamin'ny maraina iza moa ny toriana de mazava loatra fa ireto ministera samihafa na ny filaminam-bahoaka sy ny sisa ireo zany anisan'ny torianay ao anatin'ity fitoriana nataonay ity fa indrindra misy ihany koa plainte contre X fitoriana ho andreo vatan-dehilahy matanjaka zay sivily nanao ny fisamborana anay reo vatan-dehilahy tao anatin'ilay fiara efa nitantaraina sy nivoaka teny an-tambazotra rehetra iny zay le fitoriana moa zany de araka ny efa nalazaintsika teo de hoe lay sambo dokotra lay herisetra nampiarina ary tsara manamarika efa tsy nisy hoe convocation manokana azonay talohan'izany fa efa mitotona avy any de hoe fitoriana de fisamborana tsisy ininona ary ny andro sy ny any de miakatra any amin'ny fampanoavana sy ny sisa zany zavatra mitranga ka tao anatin'le fitoriana dia nentinay avokoa ny profo rehetrarehetra
manamarina ny zavatra zay itorinay andreo olo reo ary misy sary porofo avokoa zany rehetrarehetra zany fa everinay araky ny resako teo ny resaka vonina firaisankina fa be de be ny rafitra rehetrarehetra eto amin'ny firenena mila mahalala ny marina de nanaovanay dika mitovy maro be ho andreo mpitarika antokona vondrona politika ho an'ny olom-bo fidy ho an'ny faisamon'ny pirenena fiarahamon'ny pirenena ho anna fikambanana ho an'ny fiangonana zay rafitra rehetrarehetra misy eto Madagasikara de nandefasanay avokoa mba ahafahan'izy ireo mahazo antsipiriany zavatra niatra taminay sy mba ahafahana manara-maso ny fitoriana zay nataonay zava-misy faniry voapetraka somatsara ny maraina teo zany fitoriana zany ary ny alakamisy 5 lay alakamisy daty fo resaka foana alakamisy 5 septembre amin'ny 2 zany no miverina izahay maka ny valiny io fitoriana io nanararoatra ihany koa moa zay telo mianada satria rarotina le mba mitsangana kely zareo de nakany amin'ny fampanohavana zany nanao an'ilay mari-pahatongavana ao anatin'ilay fanaraha-maso ny fitsarana ino moa rehefa anatina raharaha fitoriana sala am'izany de andrasantsika zany toyany ary mintsika fa anatanteraka ny andraikiny ihany koa zany reo sapapitsarana zany avoakasika zay zany avelatsika eo iny lilira fa rahalahy namme fotoana zany ianareo telo menada sy ireo mpanolotsaina ny tanàna zay mitraka ny antotantaratasy fampahafantarana teny amin'ny commune fampahafantarana sy fangatahana zany tany amin'ny préfecture ihany koa tamin'io marain'io ho avy ny mpanolotsaina ny tanàna amin'ny alakamisy 25 volana septambra malaza be le datin'ny alakamisy anao iny eny Ambohijatovo ary ny vahoaka malagasy zay atsonareo indrindra ny mponina Antananarivo renivohitra sy manodidina rehetra le hoe antsoinareo angamba no ahitsika kely faniry taorian'ny zavatra nataonay teny amin'ny anteny merandolona rehefa tsy nivoaka ilay loholona ny tetavinay de niteny mazava izahay hoe manome fotoana ary izahay ny bidon jaune sy ny jirona koa tonga saina rehetra itsena andramatolo olona eny Ambohijatovo tsy ho apiko tsy ho analako tsy ho vaiko zay afatra zay tsotra ny antony etsika fanairana hoy amin'ny tsy fahazakana tsony ny fahatapahan-jiro lava sy ny fahatapahan-drano tena marina zany de tsy izahay telo mianadatsony no miantso faniry satria tsy olanay telo ange zany fa hoy tsotra be fotsiny ny hoe tsy izahay no andeha anentana hoe tonga avy any Ambohijatovo manaovany zao anao anty fihetsiketsena tsy izahay no anao an'izany ngeza be iny fanairana fanombohany efa vity iny zay tena hoe niatra manaina fa zao raha ohatra ka misy malagasy eto Madagasikara mahatsapa hoe mbola tsy olana fa mbola milamina be le fidiram-bola lasa mienatra any amin'ny Antsasamanila no ny fahatapahan-jiro de tsy voatery hetsika ny vahoaka malagasy raha hita fa mbola mety be le rano zarara misy sady maloto sisa nosotroana de mbola tsy voatery mihetsika ny vahoaka malagasy fa hoe raha mahatsapa ny olona anankiray olo-pirenena hoe mendrika azy ny sitraka an'izany zo farany kely indrindra de ny fisotroana rano madio sy ny fisitrahana herinaratra de izy ihany ny anaingany tenany fa tsy izahay raha izay ny faharoa manarakaraka zany be de be nefa niry namaly ny antso zay tena isorako etona efa be de be any ny vovonina firaisankina nitarika tamin'izany solom-bavambahoaka Gasikara feno soa avy tena ny heviny be de be ny olona nanao heviny ary hatramin'ny syndika ary nyrandrana syndikaly efa nanao tena be de be no efa ny antso manokana raha ny antso manokana akoatran'iny fa nitiako tenenina tamin'ny maraina za de somary gaga nijery tambazotra fa maro amin'ireo influenceur no efa mamaly an'le izy ihany koa nanaitra ohatra ny faneho-kevitry Bob Tobiasy fitiavana Mikael ny Aron en parle sy ny sisa tena hitanao zany hoe ny olona rehetra kay miara-magiry firy amin'ny mpanakanto Elidio Natex efa naneho an'izany zavatra zany amiko de zao ny malagasy rehetra no tokony hijoro zay ny teneniko anao hoe tafita zany le afatra tafita ny afatra matoa tena ataoko hoe ny antanatohatra rehetrarehetra sy ny saranga rehetrarehetra mahatsapa fa tena hoe rariny sy hitsiny zany fanairana natao zany ary fotoana zao hitenenana maninona moa tsy maintsy miteny faniry satria betsaka loatra le laingana fafy ny taona 2024 angeka efa nilazaina fa hoe enina na 9 volana raha ela indrindra de foana ny resaka délestage
ny taona 420 ne ka nilazaina fa tena hoe tsy mivoaka tato raha tsy mivaty olany ity e nilazaina nge tamin'ireny fandarana tamin'ny fahitalavitra ireny fa hoe amin'ny heritaona ohatr'izao dia azo antoka fa efa tsy misy resaka delesta fa aizitsika kehitriny faniry mendrika anaovana lainga ohatr'izany foana ve ny malagasy sa ve le malagasy efa zatra hoe atody miady amin'bato zahay dia manginy e so dia mikahatra eo e so dia maninona io zao ny zavatra niatra taminay telo mianadahy fa amiko tsy izahay ny tokony ametrahana fanontaniana hoe emotra ve sa tsy emotra tsy izahay ny tokony ametrahana fanontaniana hoe dia ahoana ny ataonareo fa ozy aho hoe mitodika amintsika ny fanontaniana hoe anjarantsika no mijoro hoe mbola fotoana ny anginana ve zao a samendrika atsika lailangana lava amiko raha zao faniry vo andeha hiteny hoe efa mikofokofoka mafy ny jirama hoy ny mpaneho hevitra ny fomba fitondrana sady hoe efa ao anatiny zareo dia efa mahita hoe efa misy vahaolana maro be efa ketriketrehan'izy fa zao sabotsy alina ny atsika sabotsy alina ny atsika teny lafy jereo ny fahorin'ny akady kely lafy lahady anketsika na eno ny tabatabany sabotsina me naaritsika miteny ao anaty fandinana ny fandarana zao nefa niry ka korotany eny amin'ny mpianatra eny amin'ny université vontoforona dia hoy aminao hoe mivavy e le olana mandra-pahovinany mbola hampandriadrisa sa ve maheno an'izao dia andeha indray anao fampanantenana vaovao tena everiko efa tsy maty tsony ilay afo e na mampiasa an'ireo compte fako maro samihafa raha amonona dia zao tsy tafavoaka satria firy andro zay mbola tsy mangina ny olona ary lasa le teninao teo nisy ny teny an'izany tao amin'ny tambazotra tao hoe fa inona le 25 fa zay efa ny anamiko tao amin'ny teny an'le 25 daholo ka io 25 zany eny Ambojatovo Ambojatovo io tsy zahay tsony mahaveriko ihany no hoe karakara sy anentana fa ny tsirairay avy zay mahatsapa io nge rehefa misy fahombiazana dia miainga ho azy avy any an-trano ny olona dia ohatr'izay koa io hoe mahakasika ny voaka rehetra io dia mahatsara anao voakasika dia miainga ho azy ianao misy miteny hoe sady zo no aina ny rano ny jirany koa dia filana fototra ho an'ny toekarena sy ny sosialiny rehetra zany ka betsaka ny orinasa efa nikatona akoatr'indreo victime tamin'ny tsy fisian'ny herinaratra amin'ny alala ny fitsabotena dia maty fa mitondra zavatra ihany satria maromaro ny zavatra ihany amin'ny maso mpanao gazety teny fa zao lelia maromaro zay nietsika amin'izay ireo compte piaradi amin'ny fitondram-panjakana sy ireo petsy akoatr'ireo compte fako dia milaza fa hoe leo korotana tsy manaiky korotana inona ny azo andikany an'izay korotana tokoa ve mo no misy amin'izao fotoana zao sa hoe fitakinana izay fampiarana ny zo fototra sy ny amin'ny matena hoe takina amahaina azy zay fanira misy an'le fiteny hoe rehefa izy misioka dia voromanga fa rehefa ny hafa no misioka dia vorondolo ary averiko foana ihany tsy haiko raha afaka mandeha fanrenitsika ato anaty fandaharana faniry fa misy ampahana feo zay nataony io ramatolo olo io amafisiko eto ihany tsy hitantsony moa zany zay fomba ilazahina dia amboarina daholo ty rehetrarehetra ty hoe raha tsy misy anatsy malaza tena mampalahelo le izy so dia alevantsika le izy mba nytiako tenenina mantsy dia zao ahafantarantsika tsara mihitsy hoe fa rehefa iza no miteny dia mety le izy rehefa iza no miteny dia lasa lazaina fa fambolena korotana le izy enao mihitsy inge no miteny hoe tsy misy moyen ntsony ampahafantarana mpitondra fanjakana fa tsy faly ny vahoaka tsy faly ny vahoaka e ny réaction anaty Facebook tsy mahafapo anao ny olona efa miteny daholo kakakaka sisa ny réaction fa ianao tsy mety manaiky tsy mety mijery fitaratra ho ka zao ary satria moa zany ny entin'ny namako lilira faralapa nolotsaina ny tanàna avy any zay oronam-peo zay dia angatahtsika ny namana teknisiana maestro atsika nke faly dia miaraka ny tovavy tsika mafatifaty eo ambadika ao dia joso ho alefatsika zay oronam-peo zay zany mirakitra ny olona ny délestage sy ny zo fototra amin'ny fahafahan'ny vahoaka maneho hevitra mivory midina an-dalambe sy ny sisa sy ny sisa fonombola tsy teo amin'ny toerana izy fonombola tsy tonga teo amin'ny toerana ndao ary enotsika vetivety ary le izy zao ny alaheloko amin'ity fitondram-panjakana ity délestage io mbola mba tiako ametrahana fanontaniana ary maninona ny tsy mandray andraikitra le fitondram-panjakana naray azaka andraisana ndraiky nefa ireo migalabona miaina ao anatin'ny arembe ianao malagasy mahantra mitongo vaomany ny fiainanao any anaty tatatra ny fiainanao any anaty masiso isan'andro anano vary hoaninao tapakibo zanakao mandeha tongotra mandeha mianatra tompotrano efa hitsohatsoahany isan'andro satria tsy voalohany io fatrana rehefa tena tsy voaloha moa ka voaroaka dia mandeha ny ambany tetesana ianao farany
ambany tunnel na miakatra ery Ambojatovo ery de manao bidonville alahelo ny vahoaka malagasy zany satria nareo mpitondro reo nampahantra azy tokony angatahana fanazavana ianareo on veut demander des comptes on veut avoir des explications zay le izy zay tokony mba mandinika ny tsirairay avy hoe oentinaiza ty firenena ty oentinaiza ary inona ny tena tiatsika atao ary ny fantaniana apetrako foana aminareo vahoaka malagasy zay mialatsiny fa masika le teniko fa niany zazatiana tsy tsitsiana rotsakazo ary fitiavako atsika ny tenenako an'izany est-ce qu'on mérite ça miendrika an'izao zava-misy zao ve tsika fa tsika ve zany de lasa ce point là miaritra an'izao zava-misy zao sika koa mba te angataka fanazavana mpitondra fanjakana sika mba te hiteny amin'ny fitondram-panjakana hoe non misy zavatra tsy zakanay zandretrarehetra zany inge fanontaniana tiana apetraka daholo ary mba tiana angatahana fanazavana zakanareo zany le tsisy jiro sy rano zakanareo zany le délestage zakanareo zany zao zava-misy iainana zao ka raha zakanareo de fio ary nandray tsika ohatrany te ametraka fanontaniana hoe tsika mihitsy ve ny lasy tsika mihitsy ve ny kanosa de miaritra an'le tsoka raha zay ary noho izy moa akory atao zako manaitaitra sy mampifoa atsika izy mampite hanosongozana o zay namako zay mampite hanosongozana mifo azy ndry zay le teneny de ohatran'izay mihitsy le tiako tenena atsika hoe tsika vahoaka ve de kanosy ny fanehoantsika hevitra tsy midika velively fa manonga-panjakana ary za tsy d'accord amin'ny fanongana-panjakana fa za kosa de mametraka fa tokony hozonao ny maneho hevitra ary za de d'accord hoe raha pitsa afaka pitso ndao aneho hevitra eny an-dalambe atsapany le fitondram-panjakana efa tsy zakatsika intsony le délestage de andao andeha ao am'kianjana Ambojatovo meo alalany zay imanifester de hitany hoe maro be ny vahoaka ahoana ny tsy tsara aizany tsy tsara teny izy fa tsika tsinona am'izao fotoana zao on se laisse faire ka mipetraka ny tsika de miaritra trèfle ozy ny fitenenan'ny tanora zay de tsisy raharahin'ny mpitondra atsika satria izy miaina foana mifo izy maraina mihinana petit déjeuner mafinaritra eny niara na eny teo tsika Lili Rafarala tsy hitako moa zay lazay no comment za manana comment be am'le tiako tenena le no comment tiako tenena zany ohatrany hoe efa nanomana ny zava-misy tam'izany am'izao fotoana ve le mpanao gazety izy tam'izany fotoana zany nanao fanadiadiana tamin'ny onjam-peo zay nisy azy de nitantarany zava-misy de exactement izy ny fitenena an'izay tena avelao ny olona hidana an-dalambe avela fotsiny am'izao ve ny fidinana an-dalambe tsy voatery fanonganam-panjakana tena manina moa zany ao anatin'le hoe fanio-kevitra tena malalaka io tsy zakany olona tsony ny délestage sinsisa niarana eny teo tsika Lili Rafarala manakambary ianao tsy no comment mihitsy azy satria zay ny oale teneniko hoe izany mety mandeha makeo amin'ny fitaratra de mijery zay tsy mety amiko mandiny tena sa ve ny hafa no andrasako apatsiaha ny zavatra nataoko ny vavany tsy atao be faniry ny amerenana azy no asa ary zay ny teneniko hoe fa maninona rehefa androany de lasa tsisy mitombona ny zavatra zay nilazainao tam'izany izy mihitsy angeny nanome le rendez-vous eny Ambojatovo izy mihitsy eny izay indrindra izy mihitsy angeny no miteny hoe lâche à ce point ozy izy kanosy zany hoe fa talohan'iny koa mbola misy oronam-pihafa nataony vitany fitakiana fotsiny de mangina de Facebook de mijanona ça s'arrête là ino nalefanay mantsy iny ampahany ny teneninao iny no anisany nalefanay teny amin'ny manoloana ny anteny merandolona zay oronam-pihafa ndray ty zay mahatonga ny fitoriana sy fisamborana ilazana fa hoe miakadapa manina moa zany manafika lapy izay teo zay hoe marary be mantsy efa amarinana mandratra rehefa tena itsina sy tenenina mazava aminao ka ny azy zany de zay fotsiny ny zavatra teneniko hoe anjaratsika no mandinika mbola zakatsika ve le izy raha zakatsika de mipetrara zay nge le resaka teo tsy mampaninina be de be koa moa no miteny hoe reo koa de miomana aloha de mpitolona Facebook ange reo eo izy misy firmily zay sisa ny atao satria hita miariary
tambazotra mantsy le hoe iza no ankasitrahany olona ary iza ny tena alohany vahoaka fa rehefa tsy te ekan'izay de lazaina hoe tsy tolona tambazotra kory izy ty tsy grevy amin'ny tambazotra fa ny ahy zany za tsy hoe manao fanambina amin'izay hoe maninona fa ny zavatra nitranga aloha tao anatin'izay lakamisy zoma sabotsy lahady latsinaintsika 5 andro zay mbola tsy mety maty ny mpamono afo foana ty resaka ty hoa ary vao maika aza mivaivay be ny fiazakazahana ho any amin'ilay 5 ny volana septambra donc zany lavo ny lilira faralasy ny mpanolotsaina ny fivoizana fakorotany io tsia ary mazava be resaka jiro sy rano eto ny resaka tsy nisy ny teny fanonganam-panjakana be dia be nge zavatra mampitaraina ny vahoaka fa niry fa tsy nitataranyzany zay ny resaka marobe anatin'le fandarana resako anao zao vao nandray vahiny le avy anylany hery izahay ny tiako tenenina be dia be fa zao jiro sy rano eto ny resaka hoa ary raha nandinika ianao fa niry misy asanke-pomba ny fitondrana manometsiny an'ireny fiatsika fenerisetra natao zany hoe mikorotanao misavorita kao satria nahoana izavatra rehetrarehetra zay nolazainy ihany ty averina ty hoe tsy fanakorotanana ny atao tsy fanonganam-panjakana ny atao tena hoe zo fototra zany misitraka rano sy jiro zany a de andao zay matsiaro ao anatin'izany ty zany esory koa le resaka hoe loko politika sy ny sisa fa niry tsy hoe iza no mivoisy manao inona fa fahatsapatena ny tsirairay io a de rehefa fantatsika fa iraisana soiombonana de mitsangana raha mihevitra ianao fa tsy mendrika atsika ntsony a zao zavatra iainantsika kehitriny zao maraparanaritsika lilira falala raha ny vaovao miparitaka de etrany misy apahan'olona vitsivitsy ko leo de lestage any Antsirabe misy any faritra sasany ny tamin'ny maraina zao dia mpianatra votovolona toy nisy naratra raha ny vaovao maro samihafa makahery amin'ireo maratra aloha zany satria rehefa tonga amina zavatra ohatran'ilay foana moa zany betsaka ny fandaniana sy ny vezivezena sy ny fahaverezam-potoana maro samihafa indrindrandrindra eo amin'le lafiny lalàna sy ny zo mihitsy de makahery zany isika fa amaraparanantsika azy lili rahafalalà ao tsara daholo mimpanolotsaina reo olom-boafidy miaraka aminareo ary everina ve fa de tena mbola manao antso ihany ianareo amin'ny olom-pirenena sy ireo vondrom-pikambanana na ihany ko reo ONG satria tamin'iny arivan'ny alakamisy iny de tonga de nisy ONG ohatrany Transparency International zany Madagasikara nijoro avy hatrany mbola mametraka an'izay antso zay ve ianareo ho amin'ilay fahatongavan'ny olom-pirenena amin'izay hoe tsy fahazakana n'ilay jiro sy rano izay amin'ny alakamisy misaotra namana fanira zafy manatany averiko ihany ny filazana hoe tsy adidy sy andraikitra izahay telo mianada irery intsony ny anentana sy anao antso amin'izany fa matoa mitsangana reny fikambanana samihafa mitsangana ny olona tsirairay avy mitsangana ny olom-pirenena ny amin'ny sehatra misy azy avy de anjarany tsirairay mandinika hoe tokony hamaly an'le antso sa tsy zany hoe tsy miankina amintsika tsy miankina aminay ny lazana hoe tena mila miezaka mafy ahatongavan'ny olona maro tsy an'le izy fa miankina amin'le atraiza lay hahavo lentany lay irifiry ao anaty ao miteny ianao aza hoe mpanao volo anankiray no mitaraina hoe vao tapaka io jiro io de efa lasa mody matory fa tsisy very client firy mivery ao anatin'izany ray fotsiny zay de hoy aho hoe tsy voatery manao politika mpanao volo fa raha tsapanao fa potika ny fiharianao de anjaranao mitsangana fa zonao anie no mitaky an'izany mpanao soudure vitatra zany resaka ouvrage métallique zany raha asa tokony vitanao 2 andro mety tapa-bolana vao vita anjaranao mandinika mbola mety amin'le fidiram-bola ao paosinao hoe zany miresaka be de be ny sehatra rehetrarehetra hatramin'ny farany madinika indrindra micro édition photocopie mijaly tsisy tsy mijaly ny any tokantrano moa de tena potika ny fitaovana kely an-tanana noho ny courant de tsotra be le izy ny rano efa tsy resahako tsony tsy hiteny andreo le sa mitombo mifandanina satria mitombo mifandanina fa le tiako lazaina le le zany eo ihany fa hitanao zany le ohatrany hoe lasa naovan'olona vazivazy ratsy blague salé aza le hoe tsy fahampindrano sy ny sisa toy za hoe anjarantsika mandinika tsy misy angambany ataoko hoe tena vitsy de vitsy 10 isanjato na 5 isanjato na mety 2 isanjato sisa any mpitondra ny tokantrano tsy ahitanao bidon jaune ohatrany mbola mitadinina koatran'izany tsika be de be misy vazivazy nataony olona tambazotra hoe ny olako tsy any amin'le rano tsy misy tsony fa ny amin'le fomba anazavana amin'ny zanaka hoe inona ny dikan'ity fitaovana ity lay robinet zany satria tsy mamoaka rano tsony le izy de zay ny amiko hoe tsotra na nitarika izay ary nametraka ny daty 5 septambra iny
amin'ny 240 ora tsy izay ny andeha anentana hoe mitondrana bidon na mitondra jirona koa na mitondra anjaranareo ny mahita an'izay endrika anaovana azy fa hoy hoe raha matsiaro marary dia fotoana zao hitsanganana fa za miandry olona ray sy roa fa isika rehetra no tokony hiady ho an'izany. Ary aza fendrofendron'ny olona ihany koa satria betsaka amin'ny mamendrofendro nefa le zoany mihitsy io voadony io sy le fantaniana mihoatra ary na ny asa renge tsy mandeha amin'izay ity no zafady tsipika kely faniry satria tena matahotra mafy mihitsy ny olona amin'ilay ataoko hoe mpitandro ny filaminana ve sa herim-pamoretana mialatsiny aloha fa zandary foana eto ny voatontonony fa ozy aho hoe mino aho fa anisany mampiasa rano sy mampiasa jiro ihany koa ianareo victime ary ny vady aman-janakareo nke te matsaka ohatry ny olon-drehetra ihany ry aho hoe miverena le retsy miverena amin'le vahoaka zay mandony karama antsika sy nametraka antsika amin'izay toerana misy antsika tsirairay avy fa tsy ho sika indray no atao fitaovana dia adala angesantsika raha miara-miaritra an'le izy nefa sika indray no manome vahana ny olona mampisaka antsika an'izany toy ny seritrereto. Eny ary tena marina antsika fa matetika moa ny tena afantarantsika ny lelia dia lelia tsy misaraka amin'ilay izy ama kristiana azy zay eo mandrakariva ny vavaka ary manana pejy manana fandarina mihitsy lelia zany zay mamivoy amin'izay hoe fanantonana an'Andriamanitra izay ary dia tamin'ny zavatra rehetra zay natao dia nametraka amin'izay vavaka zay ka everiko fa mame malalaka ny lelia zany amin'ity fandarany ity amarana azy raha ekeny miankina amin'ny litera faralahy ihany zany satria dia tena hoe tolona tena miaraka mivavaka ary tena miaraka amin'izany hoe asan'Andriamanitra zany no hijoroana amin'izao fotoana izao ary zay ny antsoina vahoaka dia meko malalaka mihitsy zany lelia mba hitondra an'izay vetsovetsom-pony zany hamaranana ny fandarantsika ao anatin'izay hoe lelia tena makristiana azy izay sy izay hoe tena tolona zay hapetraka hapelantan'Andriamanitra. Misaotra amin'le description lava be tsy hoe voninahitra akory zany fa amiko ny makristiana fiainana faniry epistily velona ianao amin'ny zavatra rehetra mitranga dia tsy hay afenina io fa toy ny trano miorina tapitendrombohitra fa alohany anaovantsika ny vavaka dia ho ataoko le izy ka ho ekeko le fangatahana fa alohan'izay te ampisaina antsika malagasy rehetra hoe asa raha tsapanao fa za aloha dia mahatsapa hoe adiny maizina sy ny mazavany misy eto amin'ny firenena. Asan'ny satana tena hoe famatoran'ny satana be dia be ny zavatra resahan'ny olona hoe nasiana zao za tsy hany loatra fa hoy aho hoe ady amin'ny satana io tsy olombelona ny fahavalitsika fa le asan'ny satana manao zay ahatonga antsika hiondrika manoloana ny zavatra tsy mety dia tsotra be le izy raha mandeha amin'ny herin'ny tenintsika tsy misy dikany zavatra atao fa raha miankina amin'Andriamanitra sika dia ho porofon'Andriamanitra zany hoe andeha eo alohanao andravina amin'ny kitotoana hanapatapaka ny hidivy anorotoro ny zavatra rehetra zay eo anoloantsika eo dia raha Andriamanitra no momba antsika dia iza no atohatra antsika zay no fampahirezana someko antsika rehetra fa andao hivavaka aritsika ametraka an'izany fikasana rehetra zany ametraka ny fiainan'ny firenena fa raha mety faniri dia mba te hitondram-bavaka koa ny fahasalamana izy mianadahy ao anatin'izay vavaka sikary. Andriamanitra hoe isaoranay anao ny fotoana nafahanay nanao zao fandarana zao satria ny marina hoe ianao no manafaka anay tsy handevo ary sehatra afahanay mizara ny marina rehetra amin'ny mpanaraka ny fandarana izao fandarana izao dia misaotra anao nanome an'izany fotoana izany ankehitriny dia heverinay fa hadidy sy andraikitray no mitondram-bavaka eo anatrehanao an'ny firenenay izay tena latsaka anaty aizina tanteraka indro aizina manarina ny tany ary aizim-pito manarina ny firenena fa mino zahay fa amin'ireo izay mpanompo mino anao amin'ny kristiana ny mpisany mazava ary fotoana izao hijoroanay ho fahazavana handresy ny aizina rehetra eto amin'ny firenenay fotoana izao hanapotipotehana sy hanamonja mitsanana ny asan'ny satana rehetra izay mangeja ny firenenay mahatonga anay tsy ho tafavoaka ao anaty izao fahantrana lalina ao anatin'ny faharatsiana maro samihafa kolikoly fifankahalana fandranitana. Andriamanitra o androany zahay dia tonononay amin'ny anaranao ny fanafahana ny Madagasikara mangataka izay Andriamanitra ho marina aminay ny teny hoe ianao hiady ho anay ampandresy anay amin'ny adinay rehetra
ary anamarina fa eo ianao miandany amin'ny vahoaka madinika sy mahantra ianao sy mamela azy ireo irery. Mitondram-bavaka koa zay ankehitriny ho an'izay fikasany rehetra manana etaeta hijoro, mety misy tahotra fanahinany anatiny ihany fa ianao no hametraka ny farisendahatra ny amin'izay tokony hijoroana ho fahazavana ho an'izao firenena zao amotipotika an'izany asan'ny satana zany dia ny fikasana ny amin'ny 5 septambra io. Mivavaka izahay ho an'ny namanay babasy Clémence mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana dia ampody ny hery sy tanjaka izy ireo ianao ilay balsama mpanasitrana ary dia hanakombona izay rehetra fery hampitsahatra ny fanaintainana rehetra. Dia misaotra tompo apetraka aminao ny fiainan'ny firenenay manontolo amin'ny anaranao nanaovanay ny vavaka. Amen. Eny ary zay moa no everina zany fa amarana antsika ny fandarana amin'izao aliny alatsinainy fa 12 volana septambra zay tena isorana mba hiditsika ny mpanolontsaina ny tanàny eto Antananarivo renivohitra Lili Rafarala zay nitondra ny fanazavana rehetra zay tokony ho fantatsika sy tsara ho fantatra nanomboka tamin'ny alakamisy fa 12 volana septambra lasa teo dia mbola mitoy andrany ary itoy amin'ny alakamisy heriny zany eo Ambojatovo eo amin'ny rond-point eo zany no fotoana zay ho an'ny olom-pirenena rehetra izay leo delestage tsy makasitraka ny tsy fisian-drano zay fijaliana sy fahampitehana ara-tsosialy ary ekonomika ateraka izany rehetrarehetra izany dia eny no aneo an'izay fanio-kevitra Bilamina sady iandry an'ilay lolo Madagasikara zay nampanantena ny amin'ny hoe zo ara-dalàna mihitsy midina an-dalambe rehefa misy zavatra tsy mahafaly mba ho fantatry ny fitondram-panjakana zany ny zavatra zay miantra amin'ny vahoaka zany dia isorina ihany koa ireo teknisianina niaraka antsika. Tena misaotra Lili fantatro fa maro be ny programmanao fa sambosamborina mihitsy ny hoe tena hiatrika n'ity fandarana ity dia makasitraka Lili. Misaotra indrindra fanira zafy manantany amin'ny fandraisana ato anaty fandaharana. Misaotra ny amin'ity fandarana ity be dia be ny manaraka azy dia tena misaotra eo foana satria tena sarobidy be ho an'ny lafin'ny politika sy ny firenena ny olona tahaka anao dia mahomby aza bebe kokoa hatrany misaotra ny any an-tokantrano everiko fa tsy nisaraka amintsika hatramin'ny farany dia tsy resaka betsaka fa dia misy fiteny hoe sabotsy mifankaito zay alakamisy mahita ny toy an'eo tsika rehetra zany fa dia petraka amin'ny tompony fikasana rehetra. Isorako indrindra ny teknisianina zay niara nanatotosa ny fandarana ireo tompon'andraikitra samihafa ato amin'ny orinasa serasera fahitalavitra sy onjam-peo ny MBS, ny page Facebook, ny YouTube zay napita ny fandarantsika ihany koa. Ianao mpanaraka tany amin'izay sehatra nanarahanao ny fandarana dia manome fotoana anao indray zany raha mbola sitrapon'Andriamanitra ny feonantsika dia amin'ny heriny alatsina indray idinidinika miaraka amina vahiny sy loha hevitra fandraisika. Makasitraka tompolazy tompoko avy.